La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny miokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiron'ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Miandry ny valiteny avy amin'ny HCC ireo solombavamboaka 370 an'ny fanovana dia ny fankatoavana ny déchéance izay nangatahana izy ireo mbola mitohy ny tolona androany mitohy ihany koa ny famoahana ireo mpiasa ny maraina ary teny amparvisy sy Analakely ny tapany hariva tsy avy amin'ny sadaiky ny nampisin'iny izay nambara ny solontenany Joaquin Chissano androany raha namaly ny fandanian'ny mpanao gazety manatanteraka ny asanay fotsiny izahay hoy izy ary anjarany malagasy manohy fitadiavana vahaolana tsy mipetraka ho mpanelanelana amin'ny toetra raha misy eto amin'ny firenena ankehitriny ny vondrana eropeanina raha ny voalazan'ny tompon'andraikitra voalohany izany manamora ny fifampidiniana ny tanjon'izy ireo ary mitady ny marimaritra iraisana ahafahana manatanteraka fividianana araka ny lalam-panorenana tsy hembotra manoloana ny fanakanana ny famorim-bahoaka any amin'ny faritra ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana maresaka iraisam-pirenena kosa inay niala tamin'ny fifanarahana ara-nokleary eo Etazonia araka ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump omaly namafisiny tamin'izany ihany koa ny famerenana ny saziny Teheran nadidinireo raha nao afaka fotoana fohy miarabana indray tonga soa eto amin'ny fahita lavitry ny Kolo TV fotoana ny vaovao amin'izao alina izao ny anombotsika ny vaovao dia miandry ny valiteny avy amin'ny HCC ireo solombavamboaka 370 an'ny fanovana dia ny fankatoavana ny déchéance izay nangatahany izy ireo mbola ito ny tolona androany maraina mitohy ny famoahana ireo mpiasa ary ny tapany hariva kosa teny amin'ny parvis Analakely teny toerana Gaëtan Andriatsilavo ny ministeran'ny fitsarana ireo solombavambahoaka sy ny vahoaka niaraka taminy fangatahana fionana tamin'ny ministry ny fitsarana no atao ary koa famaliana ny antso izay nataon'ireo mpiasan'ny ministera dia anatevin-darana ny tolona saingy tsy sahy no niteritery mahazo azy ireo dia zahay reto no tonga eto matoa zay tonga eto dia misy ny fiatson'ny mpiasa amin'ny tony ministera itony saratranga-tanay aminareo alao zay iresaka amin'ny tompona andraikitra ato amin'ity ministera ity ianareo dia afaka manaraka anay mijery amin'izay fa zay tsy maintsy miditra ao mijery hoe iza ireo olona izay tratry ny faneriterena izay tratry ny tsindrajolena ao amina ministera no nitafiditra trano foana no hita tsy nisy olona intsony tao amin'ny ministera tsy voavaly araka izany ny fanontaniana tian'ireo solombavambahoaka apetraka amin'ny ministra tompon'andraikitra dia ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo namono olona ny 1 avrily lasa teo Iangavina mba ho valinao nakaiza ny vola dia mba valio sinina faratsinanao ao dia sambory izy fa mandaina izany amaranako ny teniko be ny namanay maty teny amin'ny trésime nareo milaza fa anankiroa mateny zay nahita enina mateny nakaiza ny amony avoany marina rety mandangy ary mbola manohy mandangy filohan'ny repoblika tsy malalamena da tsy mialatsiny tsy malahelo an'le maty fa hoe mbola hoe bafomborona ny teny ary milaza izy fa tsy izy nitifika za tompoko manana ny sary za manana ny sarina miaramily amin'ny tifika aboportan satria teo amin'ny lalana ny vakiko reo nitifitra reo nandeha nandositra ny oatra vavady rehefa tsy tafanitra vavady izy mivoakely nitoraka dia nitifika izy taorin'izay
Ny roso teo amin'ny jirama namoaka ireo mpiasa ihany koa. Ny mpiasan'ny jirama izay voalaza fa nahazo fampitandremana no ny fanehoana hevitra ka ho tapahana ny karamany. Tsy ekeny izany hoy ireo solombavambahoaka. Raha te andeha nareo manaraka anay izay mbola te hiasa satria mbola mety ny fitantanany jirama mijanonao nareo fa zay dia mametoky anareo fa manana zo ny mpiasa rehetrarehetra. Mila n'izay taratasy zay monsieur le tsy fantatro ianao mila n'izay zay asehoy anay aloha hoe mitovy daholo ny amreo satria manana zo mpiasa. Faharoa, manana proof izahay. Manana proof izahay fa nisy mpiasa mpitarika ny syndicat nitorinareo any amin'ny Ratsimandrava. Noho izany avoay izany fa maninona nitorinareo le olona. Avy eny amin'ny jirama nidina teo tsara lalàna teo anolohan'ny toeram-ponenan'ny mpiasan'ny banky foibe mialohan'ny iazona ny ministeran'ny tontolo iainana. Vita izay rehetra izay vao niverina teo amin'ny Hôtel de Ville. Teboka maromaro amin'ny tsy fitezan-dara eto amin'ny firenena no voaresaka. Isan'ny nisongadina tamin'izany ny ZES, ny tsy fandriampahalemana, ny fiparitahan'ny rongony sy ireo zava-matomelona eto amintsika. Fa nefa ny zavatra ataon'ny fitondrana aty tsy dindon na kolikoly izy amin'izao fa Autriche. Autriche avo be levona, avo be mamofatsika olombelona. Igny ny zava-misy ka rarina atsika hiady amin'izay fampanjakana ny Autriche efa tsy kolikoly intsony. Avo lenta noho ny kolikoly ty zavatra ty. Ka tsy maintsy miala iza. Ka tsy maintsy miala izy ndre tieny na halany satria io tsy lova, io fitondrana io fa nindramy ny fahefatsika io. Na tieny zavatra nylovaina avy amin'ny tarana nylovaina fa tsy fahefangatsika tsy maintsy averinitsika tompony amin'ny tegnatsika tompony. Malagasy ray tsy mivoatra, malagasy pray-tanindrazana dia ray ihany. Zay ngely tsy mampisy an'le fihavanany, zay tsy mapetraka an'le firaisan-kina, zay mahatonga atsika mifampiolon'olona, zay mahatonga atsika tsy mifampatoky, zay mahatonga an'le firaisan-kina tsy mety tafatoetreto satria misy fanavakavahana, misy fanilikiliana, misy mpandrosoana, misy terena, misy anaovana asa, misy tsy vangina, misy tsy diana isan-kerinandro, misy tsy hitanao mihitsy tapitra ihany ny mandahanao. Afa-Janoary amizay avelaony ny taky, avelaony ny anambarany haviny, avelaony ny hetsika, dia noho izay ambarany dia valio. Telo mitondra rongony, 27 gony. Vaovao azonay amin'izao rehefa noadadiana dia katikatin'ny lehibe ny faritra. No nitondra azy any amin'ny faritra Iorombe. Dia efa misy olona voasambotra raha ny fantatra dia commandant iray amin'ny miaramila. Dia misy adjutant anankiroa, ny anankiray zanaka jeneraly. Zay zany naporofona amintsika fa ny mpitondra ihany no mangalatra sy manodikodina manaova zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Ary ny vaovao eno dia efa misy manao intervention mitady fomba hamoahana ireo olona manao trafika na rongony satria androany ny déferment. Noresana manokana ihany koa ny ACC miandry ny valin'ny fitoriana sy ny fangatahana ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena ny rehetra amin'izao fotoana. Ray, roa, telo, laza, vity io amin'ny zoma. Raha ohatra ka sanatria efa nomena tamin'ny mandeha le resaka le pacte de responsabilité, zava-doza no natao midina fanina. Io zao dia mbola manafatsy ihany, ampy le pacte de responsabilité tamin'ny voalohany, efa avertissement iny, tiany tena goavana, dia avadio zavatra hafa dia ho hitanao vokan'Andriamatoa. Amin'ny mahandro tsy fiasanan'ny rapitso, ny zoma ho avy izao indray no ifamitona ny solombavambahoaka sy ireo vahoaka rehetra mangetaeta vanovana. Isy ny fiarah-miainga amin'ny boriboritany tsirairay avy amin'ireo boriboritany enina eto Antananarivo ka eny amin'ny lapan'ny tanàna no fionana. Amin'ny sivy ny miara-miala any amin'ny arrondissement tsirairay, amin'ny sivy fotoana any misy sonomobile tsirairay ho an'ny arrondissement Anakenina mamonjy an'ity toerana ity. Manana
fotoana amin'io azoma io tsika eto efa fantatra vavavy eto foana fa manana fotoana ireo namanareo mbola any fa miteny hoe vitanareo io fa zay mahatoky aza miteny azantsony ianareo hoe fatongava raha piso andro tsy fiasana andro fivavahana ho an'ny kristianina tsy misy ny zavatra to eto fa ny amin'ny zoma zava-dehibe ho antsika ia mafy araka izany ny fitakiana raha toa ka miziriziry tsy hametra-pialana ny filoha sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta ny any amin'ny faritra izay ranamafy ihany koa fa hanohy ny fitakiana na eo aza ny fandrarana navoaka ny governemanta. Nanao hetsika ihany koa tamin'ity androany ny tany Tsirabe ho toy any hetsika izay ataon'ny solombavamboaka ho an'ny fanaovana mitaky ny fampitoviana azo sy ny fanomezana lanja ny vahoaka malagasy manoloana ny fanomezana tombony miloatra ny vahiny izy ireo tamin'izany fanadiny Lili Rabiata. Iza miala ataovy mafy fa tsy mampiala azy raha manevalevaka. Ankoatry ny teto Antananarivo mitoy ihany koa ny hetsika ho an'ny tany amin'ny faritra Antsirabe natomboka tamin'ny diabe miaraka amin'ireo sora-baventy mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena ankehitriny sy maneho ny etaetan'ny vahoaka ny hetsika androany. Misy ihany koa ny tatitra nataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana ary ny antoko politika izay nanatrika izany. Amin'ny anaran'ny malagasy miaramainty izay efa nampaneny lakilosy avy amin'ny fotoana ela be hoe mba manara lalàna raha nanaraka ny torohevitra ireo mpitondreo sy nitrangy zao fa izy mafiloha dia tonga amin'izao fika raha nijory tao ateny miaram-pirenena ao ny mpanotra na azo tsihatra tao tsy manotra an-dalambe ny olona fa efa leo ny olona sady ny pretina ny tapenam-bava ny rahonana natao azy zay rehetrarehetra leo ny olona nitaky fanivana zay atao fiketizao. Ankoatra izay niraisan'ny rehetra ihany koa ny fangatana ny fanokafana ny orinasa AAA any amin'ny faritra io ho fitovian-jo ny malagasy amin'ny vahiny mampiasa vola no anton'izany. Dia nataon'ireo solombavambahoaka telo fitopolo sony ireo mandrafitra ny birao zany natao ao ny MMM, ao ihany koa ny indépendant, ao ihany koa ny mapara ary ao ihany koa ny tia manonosony ny taratasy iny. Izy ny taratasy iny zany dia milaza hoe mangataka ny fanokafana aingana dia aingana ny orinasa AAA izay kitro ifahara amin'ny fampandrosoana eto vakina karatra, kitro ifahara amin'ny fiainam-bahoaka ny fiainam-pirenena fa aleo tsy asiana zanaka lafa ny orinasa malagasy tsy maintsy sokafana ny antony mamelona malagasy maro. Mitohy hatrany ny fitakiana rano voalaza miandry ny valin'ny fitakiana napetraka teny anivony fitsarana avy momba ny lampanorenana hatrany ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana indrindra tao ireny fitsipahana ilay lalàna momba ny fifidianana. Nanaitra ny maro ny fanamariana navoaka teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta farany teo mahakasika ny fandrarana ny famorim-bahoaka any amin'ny faritra mitohy hatrany araka izany ny fandrangitana samihafa izay ataon'ny gouvernemanta fa ny Lili Rabiata. Notspihina mazava tao amin'ny tatitra ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fandrarana ny famorim-bahoaka indray any amin'ny faritra. Ho fitandrona ny fandriam-pahalemana ny vahoaka sy ny fananany no voalaza ho anton'izany. Fandrangitana sy fitadiavana korontana hafa indray no ataon'ny gouvernemanta ankehitriny hoy ny maro. Tsy omena zo mitovy ny samy malagasy, ny eto Antananarivo avela malalaka amin'ny faneho-kevitra, ny any amin'ny faritra rarana homana korontana ny filaminam-bahoaka. Taorin'ny fahafambaraka ny gouvernemanta tamin'ny fanapanana voakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, vokatry ny tsy fanaran-dalana samihafa tao amin'ny volavolan-dalam-pifidianana, hita hatrany ny finiavan'ny Prime Ministra sy ny gouvernemanta iray manontolo hifikitra amin'ny fitondrana. Ny fahalalana manevitra indray no heveriny fitondrana hitsaina. Mazava aloha raha ny hita tamin'ny fahatongavan'ireo olona maro, nanotrona ireo solombavambahoaka fa maro no mitaky ny fialan'ny filoha sy ny gouvernemanta iray manontolo. Mizana tsindry ila no ataon'ny fitondrana ankehitriny amin'ny fanakanana indray ny famorim-bahoaka any amin'ny faritra araka ny hitantsika teo iny. Tsy hembotra amin'ny hetsika ataon'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana izany raha ny fanazavana izy ireo. Fanadina Henri Florio. Nanaitra ny maro ny fanamarihana nataon'ny gouvernemanta ny amin'ny tsy tokony nanaovana hetsika famorim-bahoaka any amin'ny faritra navoaka omaly. Fanaovana tsindrazolena sy fanavakavany any amin'ny faritra no andraisan'olom-pirenena io fanapa-kevitra ny fitondrana io
tokony avela malalaka ny vahoaka rehetra manderina nosy haneo ny heviny. Tsy ekenay zany satria nyzay eto Antananarivo dia efa manohana ny vahoaka telo amin'ny fitopolo ka noho izany lavinay fanakatsakana manaingany any amin'ny faritra zahay hanampy ny tolona rehetra izay ataona eto satria ireo député ireo dia nanao fahamarinana ary miaro ny zon'ny vahoakany tokoa fa tsy ohatry ny sasany izay tsy naharitra nana amin'ny ravoravy ka nandray vola ka manakatsakana ny fahamarinana. Amin'ny fihetsiketsena avy any amin'ny faritra aloha dia zao raha hoanay avy any loatra zany aloha dia tsy oriko eto. Izay avy any loatra zao dia hetsika amin'ny sabotsy. Ina moa problemenareo amin'ny tsekenareo an'ilay fihetsifihetsena any amin'ny faritra. Inge hetsy bahoaka matoa ny vahoaka mihetsika efa tsy akasitrahany intsony ny fitondrana misy amin'izao fotoana. Efa manitra ilay vahoaka. Ka inona tsy amelanareo an'ilay fihetsikehtsena any amin'ny faritra. Tsy tianareo fantatro ny vahoaka nga le zava-misy ato Madagasikara. Ny kolokolo mandeha rehetrarehetra ato amin'ity firenena ty. Manitra nge le vahoaka nareve dia tsy mandinika ty fanitrana misy ato Madagasikara ty. Pakevitra navoakan'ny conseil du gouvernement iny tsotsana ny hevitsy. Ohatrany hoe mahatrapa zany zay avy any faritra fa ahilika. Raha amiko manokana fijeriko manokana zany tsy dia mety ny fanapaha-kevitsy nataon'ny conseil du gouvernement. Ho an'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana efa nisy ny fangatahana iny foanafanana iny fanapaha-kevitra ho maly iny. Manao fanavakavahana ny mponitra any amin'ny faritra indray ny mpitondra ankehitriny ho izy ireo. Manana ny zony aneo inevitra mitovy avokoa ny malagasy rehetra na aiza misy azy. Tsy ampihemotra ny fanaovana talitra any amin'ny faritra ny fanapaha-kevitra nataon'ny gouvernement iny hoy ireo solombavambahoaka. Conseil de gouvernement maly moa zany na ino fa tsy azo atao zany manomboka zao ny manao hetsika amin'ny faritany. Efa iarahantsika malala fa zo io ny maneho hevitra. Tsy azo verenana mihitsy zay ary tsy azo evalozana zay. Na misy zany zay décision zay tolona nataonay efa mitoy dia efa ndatomboka iny tany amin'ny faritany ary anoy an'izay tolona zay. Satria zonay io maneho hevitra ankalalahana. Fa na izany na tsy zany nefa efa misy recours nataonay any amin'ny conseil d'état angataka anafanana ny décision navoakan'ny gouvernement iny dia miandry zay ampatonina ny zay mety décision avoakan'ny conseil d'état zany propos ny fangatahana annulation ny acte navoakan'ny gouvernement iny. Zahay solombavambahoaka ny fanovana zany hatreto dia gaga mahitsy zay amin'ity fomba ataon'ny fitondram-panjakana ty satria dia mbola misy foana ny fanampianam-bava ary misy ihany koa zany ny fametrahana ny faritra sasany ho hafa mihitsy raha eto amin'ny firenena. Ka eto zahay dia mbola mametraka ihany hoe azo atao an'izany izy ity. Fa aleo mba samy hafantatra ny vaovao marina misy eto amin'ny firenena ny faritra rehetra eto amin'ity firenena malagasy ity. Ny tsy fantatra teto dia ny hoe hiverina nakana famorim-bahoaka indray ve ny mpitandro filaminana sy ireo miaramila raha toa ka teo aloha teo nilaza fa ny vahoaka sy ny fananany no laram-pahamehana. Ny fanakanana tahaka izao no efa namozana hain'olona teto amin'ny firenena tahaka ny tranga tamin'ny 1 aprily teo. Nampiseho hatrany nefa ny mpanao hetsika na ny teto Antananarivo na ny tany amin'ny faritra fa ampilaminana avokoa no anaovana ny fitakiana. Nanamafy fanakanan'io ny ministera ny atitany ary nilaza fa mila fahazon-dalana ny fahafahana mamory olona ary tokony atao anaty toerana mifefy izany. Tsy masakana ny tolona ataon'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka malagasy io fanambarana io ary tsy maintsy mitohy ny tolona. Hamory vahoaka ohatra ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana any Amoronmany ny asabotsy ho avy izao. Tsy avy amin'ny SADC no nampisy ny izay ny nambaran'ny solitenan'ny Joaquin Chissano androany raha namaly ny fanontaniana ny mpanao gazety izy. Manatanteraka ny asanay fotsiny izay hoy izy fa anjaran'ny malagasy no manao ny fitadiavana vahaolana fanedindindry avetrany. Nandany solitenan'ny SADC Joaquin Chissano androany mikasika ny fanambarana nataon'ny mpitondra teny solombavambahoaka ho an'ny fanovana andra razafy-manatsoa teny amin'ny kianjany 13 Mey omaly fa ny SADC no nametraka ny izay fototry ny olana ankehitriny. Mais la dernière fois, c'est la communauté internationale qui a imposé les mines. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la communauté internationale a imposé les... Tsy marina ny filazana fa ny vondrona iraisam-pirenena no nametraka ny ary raha te hafantatra ny marina ianareo momba ny dia iray amin'ireo mpandray anjara fototra tamin'izany fotoana izany no nilaza taminay hoe afaka tsy mirotsaka hovidiana aho raha tsy mirotsaka hovidiana ny ao ankilany. Rehefa ny mifampiraharaha tamin'ny tao ankilany izahay
dia nifanaraka ny rotonta ka noho izany tsy nisadaiky no nametraka ny nini. Alors, c'était les Nini, c'est pas nous, c'est les Malgaches. C'est les Malgaches qui ont construit le monde. Nanamafy ihany koa itsy farany fa tsy tompon'antoka amin'ny olana misy eto amin'ny firenena izy ireo ary tsy manery ny malagasy amin'ny fanapahan-keviny. Ny samy malagasy ny tokony hanohy ny fitadiavana vahaolana isiny ny fitoniana ho hatrany nambarany. S'il y a une nouvelle crise, c'est une crise qui n'était pas causée par... Raha misy crise dia tsy tompona andraikitra amin'izany ny sadaiky. Izahay dia manantanteraka ny asanay fotsiny ihany ary ny ambony dia malagasy ny manohy azy. Faly aho fa manohy izany ny malagasy hatramin'izao. Ny vondronay iraisam-pirenena na ny sadaiky dia tsy manery ny malagasy na amin'inona na amin'inona. Ny malagasy no tokony hitady vahaolana amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fireneny. Ny sadaiky dia manampy ny malagasy hitady vahaolana. Tsy teto ny sadaiky tamin'ny nisian'ny krizy tamin'ny andron'ny Ratsiraka sy Ravalomanana na teo amin'ny Rajoelina sy Ravalomanana. Fa ny sadaiky dia manampy ny malagasy hitady vahaolana izay mitarika any amin'ny fifidianana mangarahara ary nilaza izahay tamin'izany fotoana izany fa fototra ahafahan'ny malagasy manohy ny famahana ny olana misy eo amin'ny firenena. Ce sont les Malgaches qui doivent trouver les solutions. Nous sommes là pour aider les Malgaches à trouver leurs solutions. Nous n'imposons personne. Raha tsy ahivina ny nambarany solombavam-bahoaka ho an'ny vanivana tsy mila fanelanelana na avy any ivelany. Mazava ny fangatahana ny fialan'ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ary ireo mpitondra tsy mahomby eny anivon'ireo androm-panjakana samihafa no lahara-pahamehana ho azy ireo. Tsy mipetraka ho mpanelanelana amin'ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny ny vondrona Eropeana raha ny voalazan'ny tompon'andraikitry ny voalohany amin'izany manamora ny fifampidiniana no tanjon'izy ireo ary mitady ny maromarotra iraisana afana manatanteraka fifidianana araka ny lalam-panorenana. Fanadiny Lili Rabiata. Manao fifampidiniana afana manao fifidianana araka ny lalam-panorenana mangarahara ekeny rehetra ary anaty fitoniana no tanjon'ny vondrona Eropeana ankehitriny amin'ny fihaonana ataony amin'ireo mpisehatra ara-politika eto amin'ny firenena. Tsy mijoro mpanelanelana izy ireo manampy amin'ny fitadiavana vahaolana ialana amin'ny olana misy ankehitriny. Tsy manana kandida ny vondrona Eropeana, tsy manana daty ny vondrona Eropeana. Mpiara-miasa fotsiny izahay ary manohana hatrany an'i Madagasikara. Ny irarianay dia ny tsara indrindra ho an'i Madagasikara. Irarianay mba hisy fitoniana eto Madagasikara ary mba hisy fandrosoana. Mifandray ireo zavatra roa ireo. Ny fitoniana sy ny fanamafisana ny demokrasia no fepetra voalohany mba ahafahan'i Madagasikara mandroso hatrany. Tsy ny eto Madagasikara ihany no ahitana ny fitakiana fametram-pialana na ny fanalana tompon'andraikitra raha ny voalazan'ny masovony vondrona Eropeana hatrany. Fomba fanao maneran-tany izany ary tsy tokony olana raha toka manaraka ny lalàna ny fomba fanaovana azy. En Europe aussi, on réclame toujours la déchéance ou la démission des présidents, des premiers ministres, et c'est fait. Any Eropa ihany koa, misy hatrany ny fitakiana ny fanalana na ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena, ny praiminisitra. Raha atao anatin'ny lalàna izany, manaraka ny lalam-panorenana, tokony ho tafiditra isan'ny adevitra politika izany. Everiko fa anatin'ny fomba fanaovana politika izany, ary ny olona rehetra izay mitana andraikitra tahaka anay maso ivo ohatra. Tokony eritreritra foana izahay fa misy olon-kafa tsy mitovy fomba fijery aminay, fa tokony hananja ny fepetra foana izany. Tsy tokony hivoana amin'ny adevitra araka ny lalam-panorenana sy ny demokratika. Des coexistence, de tolérance et des débats constitutionnels et démocratiques. Firenena demokratika i Madagasikara ary malalaka amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny zava-misy ankehitriny hoy ny masovony vondrona Eropeana. Noho ny antso natao tamin'izy ireo no andraisan'izy ireo anjara amin'ny fifampidiniana amin'ireo mpanao politika sy ny fampifandraisana ireo mpanao politika ireo. Ny malagasy ihany no tompon'ny fanapahan-kevitra farany no marina tamin'ity androany ity ny andro natokana ho an'ny Eropa ho fankalazana ny 40 taona ny fiara-miasa teo amin'ny vondrona Eropeana sy Madagasikara. Tsy tokony hisy intsony ny fanemorana ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony atao amin'ity taona ity raha ny hevitry ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena izay nanontaniana. Ny fanatanterahana io fifidianana io ny vahaolana aingana amin'ny krizy lalovan'ny firenena ankehitriny. Lili Rabiatatra. 7 Aogositra 2024 io ny daty navoaka ny CENI ahafahana manatanteraka fifidianana filoham-pirenena aingana indrindra. Io daty io ihany koa no tokony ho tazomina ahafahana mamaha aingana ny olana eto Madagasikara ankehitriny vokatry ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny mpitondra raha ny voalazan'ny mpanao politika. Misy daty telo namen'ny CENI omaly
Nitako daty tsara indrindra angamba iarahana ialana amin'ity olona miandrady fireneny ity dia ny faran'izay aingana indrindra. Zay nge nitako mahavanky izy aingana indrindra raha tena tainampy atsika ireo communauté internationale reo tokony mitondra amin'izay daty zay karakara izy moa manampy atsika zany fa reo koa anisan'ny tonga daholo eto Madagasikara zao maromaro izy hijery mivaolana fa zay mivaolana tsara indrindra. Ho an'ny firaisamonim-pirenena kosa tsy azo eritreretina intsony anemorana ny fanatanterahana fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Natao anatin'ny ameana aza ny fanatanterahana ny fifidianana tokony omena fotoana ny mpifidy ahafantarana ny votoatiny ny programana asan'ireo kandida maniry ny tantana ny firenena. Raha mihoatra amin'ilay daty aloha zany amin'ny fidirana azy izay eto amin'ny hetsika roy dia efa nanome ny faneho-kevitray amin'ilay tokony hidirana rehetra ao amin'ny fanatsarana ny lalàna. Izay fanatsarana ny lalàna izay mazava ho azy izay ny tena hamaritra zany hoe daty manahoana no mapety ny fametrahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Ny eritreritray aloha zany dia tokony vita ao anatin'ity taona ity foana ny fifidianana raha ny fanombohan'ny fifidianana ny filoham-pirenena ny resahana. Ary io fanatsarana ny lalàna io izay tokony atomboka amin'ny fampiresahan'ireo mpiatsehatra rehetrarehetra no zavatra maika voalohany zany. Adievitra amin'ny mpisehatra amin'ny fifidianana ankehitriny ny daty navoaka ny CENI voalaza fa ahafahana manao fifidianana. Miverina miantso ny mpisehatra rehetra ny CENI ny zoma ho avy izao hanao fifampidiniana mikasika ny daty navoaka anatanterahana fifidianana ary ny lalam-pifidianana efe izany. Mahakasika n'ilay volavolan-dalàna ny zone économique spéciale kosa eny dia raha toka mitady ho rendrika moa izay lalàna izay takony lalàna ifen'ny fifidianana namoaka fanambarana ny collectif tany sy ny CRADOI mahakasika izany mitaky ny toizana ny fifampidiniana ary anafoanana izay fandaniana ny lalàna ifen'ny ZES izay izy ireo fanadiny Michela Ranarzon. Araka ity fanambarana iraisan'ny collectif tany sy ny CRADOI ity, olaniny eny amin'ny anteny meram-pirenena ny herinandro avy izao ny lalàna laharana 833 tsipika 4 ny 17 aogositra 2024 izay mamela malalaka sy mandany ny fifanarahana amin'ny fametrahana ny commission mixte eo amin'ny République-ny Madagasikara sy ny République-ny Maurice mikasika ny fifampirahana amin'ny fanofana tany. Fifanarahana no siniavina tany Port-Louis ny 12 Marsa 2024 mitovy tanteraka amin'ny zava-misy amin'ny fametrahana ny zone économique spéciale ao Tolaniaro. Raha ny fanazavahana no siniavina saingy tsy nampahafantarana ny malagasy akory ny andindininy sy ny votoatiny ity fifanarahana no siniavina ity. Antony iray angatahany collectif tany sy ny CRADOI nisy ny adievitra mikasika ireo volavolan-dalàna rehetra momba ny tany malagasy mialoha ny andaniana azy eny amin'ny anteny meram-pirenena. Etsy ankilany ihany koa raha ity fanambarana ity hatrany ny lalàna mikasika ny ZES izay lanteny amin'ny anteny meram-pirenena ny 3 aprily lasa teo dia fandaniana izay miteraka resaka be tahaka ny lalàna ifen'ny fifidianana ihany. Taoriny fandava ny RCC ny lalàna 7 tsipika 8 tokony hofanana ihany koa iny lalàna iny ny collectif tany sy ny CRADOI. Raha ny voalaza trany, laza ny filoham-pirenena fa tsy fivarotana tanindrazana ny ZES fa fanofana tany mandritry ny 30 taona ary azo avaozana izay hatrany raha ny fanazavana no mampidirina any an-tsain'ny olon-tsotra saingy ny fanofana tany ao anatin'ny fotoana maharitra na ny antsoina hoe belle amfiteotika dia manome lalana ny mpanofa aka ny ampahany amin'ny tany eny amin'ny banky. Porofo mivaingana amin'izany ny fangalan'ny orinasa mitrandraka iray any Ambadovia tany Amanekitara tamin'ny banky iraisampirenena iray. Arak'izany, raha ity fanambarana ity mitovy ihany ny fanofana mandritra ny fotoana maharitra sy ny fivarotana ny tany raha miatra ny fifanarahana.
Hatreto mipoapoaka ny fandresen-dahatra ataon'ny fitondrana ny amin'ny fampiarana ny lalàna mikasika ny ZES eto Madagasikara. Ankilany, na tsy mazava azy ireo andindiny mikasika ity fifanarahana amin'ny Maorisiana ity, ahina olanina amboletra ny amin'ny anteny mera-pirenena indray izany. Manoloandreo dia mitaky ny anohizan'ny fifandiniana ary ny anafoanana ny fandaniana ny lalàna mikasika ny ZES na izay endrika famarotana tany amin'ny vahiny, ny kolektif tany sy ny gradoi. Tonga eto amin'ny pejin'ny dokavarotra indray isika aorenan'izay ny ataontsika ny makasika an'ilay tsena be izay andihan'ny faharoa. Eo ihany koa ny fanomanan'ny tarika izay ny fampisehoana amin'ny alahady ho avy izao. Rehefa avy eo ary. Mankalaza fadiny taona ny Cool TV sy ny Cool FM. Fanomezana be dia be miandry anao amin'ity fetin-dreny ity. Milalao fa miaraka aminay ary mahazo loka marobe ho anneny. Entana mitetina 10 000 ariary ao amin'ny Batimax, bouquet Blue Lane, décodeur à 6 mois d'abonnement, canapé main Atulchi Luxor, pack évasion maman amin'ny Regina's Beauty, appareil électroménager Atulchi Accourdig, fer à lisser avy amin'ny Fiti Boutique, bande d'achat marobe avy amin'ny Shoprite. Tsotra fandraisana anjara, dieny zao, maka selfie eny amin'ireo toerana voatondro misy ny sary famantarana ny fahadimy taona ny Cool TV, hitanao eny amin'ny Accourdig, Shoprite Tana Waterfront, Shoprite La City, Shoprite Talata Maty. Mandefasa commentaire ao amin'ny pejin'ny Cool TV ary atao photo de profil anao ilay selfie. Ny fisarina dia ataon'izy ma 20 May ao amin'ny fandarana Sokool. Tolory ny fanomezana tsara indrindrina eny miaraka amin'ny Cool TV FM. Fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Mangitiny efa mampazo tomana toy ny angivyo izy nye mbola tsara za mafonja mamety fotoana za festival libertariat 26-27 mai tany famantona tombona malilo izy nye Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvool to Bank, Bank to Mvool. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvool, simple, immédiat, sécurisé. J'ai soif. Hé, viens voir, regarde. Laura. Pourquoi il a lancé un compte d'argent? Ça va être trop fun. Araka ny hitantsika teo iny Unfriends izay indray no horonantsara rahantsika anio alina eto amin'ny Cool TV.
Ny anoizantsika ny vaovao aza dia tanterahany eny amin'ny village voara Andotapenaka ny 17 ka hatramin'ny 20 volana may ho avy izao ilay tsena be andian'ny faharoa etsika maro izay mampivoatra ny kalitaony vokatra hita eto amin'ny tsena antony no hita mandritra n'izay efatrandro izay Albertin Ramerarivo. Ilay tsena be andian'ny faharoa, le plus grand marché de la qualité, etsika ara-barotra sy ara-kolotsaina ho tanterahina etsy amin'ny village voara Andotapenaka ny 17, 18, 19 ary ny 20 may ho avy izao. Tolotra ho an'ny fetin'ny Pentecôte sy ny fetin'ny reny ity etsika ity. Etsika maro no andravaka ireo efatrandro ireo raha ny fandazavana. Ho hiteny an-toerana avokoa ny karazan'entana rehetra, hatramin'ny sakafo malagasy toa ny koba, ny akanjo, entana ho an'ny reny sy ny zaza sy ny maro hafa. Isy ihany koa ny kilalao maro isan-karazany azon'ny ankizy ilalaovana. Tena be aloha dia ho an'ny rehetrarehetra na rehetra tsy mifidy izy io na ankizy na lehibe na lahy na vavy ihany koa eo amin'ny resaka activité dia ny rehetrarehetra na tsy ndray mifidy eo amin'ny resaka hoe ankizy satria ray aman-dreny efa mandeha any indrindra rehefa weekend dia tsy maintsy mitondra ny ankizy dia amin'ny fotoana io misy omena ny ankizy ahafahany milalao maimaikôla zany hoe mandritra ny efatrandro io fa tsy araky ny lazaina hoe amin'ny sabotsy ihany dia ihany koa araky ny maha hoe fetin-dreny Pentecôte dia itsika rehetra izay ho avy ao dia hitany zavatra rehetra zany hoe ho antsika reny izay hovidiny fany manjanakitsika fanomezana ho antsika amin'ny maha-reny antsika manokana dia ihany koa ho antsika ray mpianakaviana ihany koa tsy diso anjara. Ho kalitao ny entana amidy mandritra io efatrandro io, hoy ny mpikarakara, ary takatry ny fahefa-mividin'ny rehetra. Infinity Group dia fatatsika tamin'ny etsika ilay tsena be première édition tamin'ny 8, 9, 10 décembre farany lasa teo izay azo lazaina fa nahitana fahombiazana tanteraka tamin'ny lafiny rehetra. Afa-po na ny mpitsidika na ny mpampiranty ary no nifangatahany be sy ny maro dia tonga ty ilay fotoana manaraka deuxième édition ilay tsena be amin'ny 18-19 mai 2018. Isy ny varotra maro isan-karazany ao ahitantsika ny entana maro isan-karazany manomboka hatrany amin'ny sakafo ny kojakoja ilaina andavanandro na ny akanjo, ny kiraro, ny fiantsenana rehetra satria marihana fa akatoky ny fetin'ny reny fotoana io ary akatoky ny Pentecôte ihany koa ny kristiana dia manentana antsika sady amin'ny fotoana io raha misy fandirinana ietsena amin'izany vanim-potoana ny fetin'ny reny sy ny Pentecôte zany. Tsy diso anjara ianareo ary tena fotoana ray lehibe io ifamezantsika fotoana amin'ny 17 au 20 mai. Stand miisa 300 no hita mandritra ireo efatrandro ireo, toy ny andiany voalohany hahazo fiara izay tsara vitana mandray anjara amin'ny tombola mandritra ity etsika ara-barotra ity amin'ny vidiny R1,00. Tontolon'ny zava-kanto kosa indray dia efa mipetrapetraka ny fanomanana sy ny fandaminana amin'ny fampisehoana ny tarika izay any lady ho avy izao. Efa tapitra ihany koa ny famandrihan'ny toerana ary efa kely sisa ireo tapa-kely ity etsika ity moa izay tafiditra amin'ny fankalazana ny 10 taonany miritsoka sy ny 20 taonany tarika. Fanadiny Fezo Rafaly. Ao anatin'ny fametrapetrahana ny fandaminana farany amin'ny fampisehoana ho tanterahana ny alahady 13 May izao ny tarika izay sy ny miritsoka production. Ireo hira vaovao sy izay nafantarana ny tarika atao anatin'ny 20 taona nisiny no ezahana avoaka amin'ny fotoana io izay haritra 3 ora sasany eo. Mandidina ny 5 ireo hira efa noman'ny tarika. Be da be loatra ilay zavatra efa nangonina nandritra an'ilay fotoana tsy niaonana. Dia rehefa ao tsika ao atosaka aminareo daholo. Tsy latsaka ny 3 fa tsy mihoatra ny 7 kosa aloha. Tsy tena tonga dia hiteny hoe izao ilay izy satria ilay fiarahana koa mba asiana surprise kely sady na izay koa mety misy surprise afany amin'ny mpijery hoe mba vereny ilay anina iny dia hitantsika eo fa eo anelanelan'izay zany hoe 3 ka hatramin'ny 7. Miavaka foana io zavatra io satria efa ao le mangitangitaka be te iona. Efa vita ho anay ilay fanomanana fa efa miandry an'ilay fotoana fotsiny izay sisa zao. Ao anatin'ny fiketrehana ny rakikira manaraka ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao izay iompana hatrany amin'ny tontolon'ny fitiavana. Album fa 7
fa fito io hatramin'ny sinay zany 2 taona zay nitarika hira anankisiviny ao anatiny hira-pitiavana le izy sady safidy ihany amin'ny lafinilany no tsy safidy ihany koa fa efa tena tonga dia efa izay mihitsy fitiavan'olon-droa mihitsy moa fa tsy hoe fitiavana misandrahaka be misy hira efa mandeha izay ihany izay titran'ilay album mihitsy le hoe tsy ho voavaliko iny ho atao amin'ny palais de sport amin'io Miritsoka production moa no miandraikitra anazy io misy zavatra mbola indrasana kely izy io raha tafavoaka amin'io moa zany dia io no anisan'ny hoentinao fa tsy tena hitondra be dabe zay satria ny mpijery fety malagasy tsy dia tia raha vaovao be dabe zay eny an-tsehatra. Raha ny fampitambavao avy amin'izy ireo tsy misy intsony fa mandria toerana izay tapitra androany miakely ihany koa ireo tapakila tsotra amidy. Raha tsy haivina tafiditra anatin'ny fankalazana ny 10 taona ny Miritsoka sy ny 12 taona nitarika izay ity fampisehoana izay ho tanterahana ny alahady 13 Mey amin'ny 3 ora sy 12 minitra tsy diso ity. Misy hatrany ireo zava-baovao atolotra nitarika sy ny mpikarakara efa voatondro nantenaina mbola hafa tsotra izao no lalovanao tsy voavaliko mandeha any santiony any amin'ireo hira ho hita ao anatin'ny fampisehoana. Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray ny lalam-pirenena faefatra tamin'ity androany ity tao Akazobe Karabe iray no nivadika ka 30 no maty avy hatrany tamin'izany ary 40 kosa naratra mafy. Efa eny amin'ny Asiera kosa ireo naratra nandritra ity lozam-pifamoivoizana ity ny ariva teo. Hoentina aminao ihany moa mahakasika izay lozam-pifamoivoizana izay. Fa ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia niala tamin'ny fisanarana ara-nukleary io États-Unis araka ny fanambarana nataony filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump omaly. Namafisiny tamin'izany ihany koa ny famerenana ny sazany Téhéran fanadina eo amin'ny sariny France 24. Efa nampoziny maro ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump. Nambara nandritra ny fanambarana nataony omaly fa miala amin'ny fifanarahana ara-nukleary i États-Unis. No arabain'i Israel sy Arabia Saodita io fanapa-kevitra io. Nilaza ankilany ny Europeanina fa ezaka ny hamonjy ny fifanarahana. Amerina ny sazy samihafa ao anatin'ny 90 hatramin'ny 20 andro ny États-Unis indrindra eo amin'ny sehatry ny solika iranianina. Eo ihany koa ny fanondranana aéronautika mankany Iran sy ny tsy famelana any Téhéran ahazo vola $, na amin'inona na amin'inona. Nandrahona manoloana izany ny filoham-pirenena iranianina Hassan Rouhani fa ampitsahatra ny famokarana uranium. Nilaza ihany koa ity farana fa iresaka amin'ny Europeanina sinoa ary Rosia entina ampitomboana ny tombontsoan'ny Iran. Etsy ankilany nanamafy ny Europeanina fa hiaro hatramin'ny farany ilay fifanarahana ara-nukleary. Nanenina tamin'ny fitsipahan'ny Amerikanina io i Frantsa, Allemagne ary Royaume-Uni. Miantraika mivantana amin'ny orinasa lehibe maro ity fanapa-kevitra ity. Isan'izany ny orinasa General Electric, Boeing, Airbus sy Total. Alohan'ny anakatonana ny fampalalam-baovao ireto indray ary ny maresaka tamin'ity androany ity mandreny valiteny avy amin'ny HCC ireo solombavamboaka 7 ho an'ny fanovana dia ny fankatoavana ny déchéance izay nangatahany izy ireo. Tsy mbola avy amin'ny SADC nampisy ny nini izay nambarany solitena Joaquin Chissano androany raha namaly ny fantaninana ny mpanao gazety izy. Ary farandeha tsy mipetraka ho panelanelana amin'ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny ny vondrona Europeanina raha nyvoalaza ny tompona ndraikitra voalohany amin'izany. Ity izay indray mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavimandry dia veloma mifoda ao tompoko.
avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, ilay tsirony fahombiazana. La 4G by Telma vous a présenté Ni vavao.